Tahitsy Jesosy daholo manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isan-tokantrano isam-baravarana indray amin'ity andro alinalina ity. Dia zava-misy matetika tsika tsy manaiky kianina zany, tsy mahazaka kianina mihitsy moa zany amin'ny zavatra rehetra rehetra, fa androany resaka hira no resahako amintsika tsirairay avy. Sahirana ny mpampianatra hira, tena manahirana ny mitondra fikambanana satria rehefa eo amin'ny fizarana solo iny dia misy indraindray malahelo ny sasany hoe tena efa tsy fitiavana anay mihitsy fa izay tsy mety mba mahazo an'izany mihitsy dia sahirana koa hoe tsy mpampianatra hira satria tsy tafavoakan'ilay ankizy tsy inona ilay izy fa ilay ankizy tsy micomprendre an'izay zavatra izay. Andao arahantsika ao anatin'ity vidéo ity ny mahakasika an'izay dia samy andray lesona na isika izay chorale ao anaty fikambanana mihitsy ary. Andao are. Rehefa nijerena daholo nanaovanareo an'ilay izy teo dia aleo angambany Julian no manao an'ilay solo amin'ity hira ity. Dia ny ambiny kosa mba miezaka foana ny mivoatra ao anatin'izay feo izay araka ny fanampianarana antsika teo. Izay dia mino izay fa tafavoaka ny olo tsara iny amin'ny lahady. Ny anay moa izany amin'ilay tsy mety foanako. Mahita lasaina foana ilay ngam-pampianatra hira ity. Ilay ngaty koa dia efa fitiavana ny kalaholo manokana mihitsy. Dia ohatr'izay ilay zavatra mitranga ao am-pianarana-hira dia tezitra kely daholo aloha ny rehetrarehetra hoe fa dia izay izany inona fotsiny no izy foana manao an'ilay izy satria tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe ilay feonao mihitsy anie mbola tsy mety. Izaho zany fa tamin'izany fotoana izany dia ohatr'izay mihitsy ilay zavatra nanjoana dia nahita hevitra hoe aleo rangahy hoenoko ny feoako zaho mihitsy no anakiana anahy dia zaho mihitsy no hitsarana. Tena toroko ny ankizy ihany koa izay andao angia raha hoe avy hatrany dia nalaiko ny telefona dia nataoko ny enregistrement. Raha sendrana dimafy mandrotsaka tomany kanany atoa. Ve ohatr' izany ny feoko rehefa mihira e? Tena ohatran'ny hoe manao feo anorina be. Tena tsy mety izany. Alors rangahy izany aloha averina andramana indray. Tena mila amboarina kely. Fahatsapako an'iny nataoko tany izao dia tena nety mihitsy fa alors rangahy andramako kely tsy haiko efa tsy fitiavana anahy mihitsy ve andramako aloha dia enoko. Raha sendrany ady mafy mandrotsaka tomany kanany atoandro asa toalina ihany. Enona amin'izay ary. Oy! Hoana ary izany feoako izany? Sao dia mba ity kosa misy défaut ty enregistreur vocal ity. Ohatran'ny tonga dia hoe lasa mivalana be ny feoako mety misy tsy mety angamba ity fa aleo aloha ezahana averina indray, averina foana dia jerena izay mampety azy. Bon, enregistreko amin'ity mihitsy ny aloha ny feoko fa efa tsy fitiavana anay mihitsy mba hoe hanao solo fiangarana mandreraka be mihitsy ny ao am-pianarana-hira enregistreko ahitako ny tena feoko. Raha sendrany ady mafy nandrotsaka tomany kanany atoandro asa. Aleo amin'izay ianao na fa iza koa ny anana ohatran'izany efa tsy haiko intsony raha izany mbola tsy mety. Ve ohatr'izany ny feoko rehefa enoina e. Ohatra tsisy mandeha amin'ny selony marina fa ohatra be style be izao fotsiny. Oay, atraso falao ezahana hitsy indray aloha izay.
dia zay tsara kokoa ianao mihitsy mamantatra an'ilay tsy mety any aminao ianao mihitsy ny avy eo manitsy an'ilay izy dia amin'izay tsy ratsy be sainao hoe ianona koa dia tsy tiana mihitsy na ianona koa dia tena zay tsy ampihirana ihany ny ataony fa fary ihany ny tena tiana ohatr'izany be da be koa tsika manontany hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe olona tsara feo na hoe ohatry ny ahoana ny olona mahay mihira ho ana manokana mety ho diso ty teniko ty fa fijeriko manokana ty ho ana manokana ny olona mahay mihira dia ny olona tsy mamalakira ny olona tsara timbre vocal ary mahay manaraka tempo tsara ireo ihany fa ny amin'izao manko ohatrany hoe zavatra hafa mihitsy hoe ho an'ny olona mahay mihira dia ny olona manao tremolo izany hoe mangovy-peo sy ny manao mivibe ho ana zany tsy hany mihitsy le olana fa ireo anankitelo voalazako voalohanyndreo aloha izay vao manaraka ireo roa ambindreo raha nananao le fahaizana an'le izy fa raha ohatra zany ka mbola tsy hainao le any aloha hoe manaraka tempo tsy mamalana sy ny sisa aza militility any amin'le mivibe mihitsy ny aloha zay fa dia tahiny Jesosy daholo dia bonne nuit daholo